Mivavakantsika. Jehovah Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Mbola miantso ny anaranao zahay amin'ity anio ty indray raha mbola hanohy ny fianarana ny teninao dia ny boky Apokalypsy zany. Eny Andriamanitra ray tsy amin'ny herina mitanjaka na amin'ny fahalalana na fahendrena no ahafahanay mamantatra ny zava-miafy ny teninao. Fa izany dia asan'ny fanahinao masina. Ko mangataka izay raha io, aoka re ny ositry ny fanahinao Andriamanitra ray ny rotsaka aminay amin'ny fahafenona, ka izy no ampianatra anay ny fahamarinanao. Dia rainy ianao Andriamanitra ray io, ankalazaina ny anaranao Andriamanitra ray io, mena voninahitra ianao Andriamanitra ray io, hatramin'izao ka ho mandrakizay. Eny ray io izay ihany koa nefa dia olombelona no famandra ihany. Mpanompo tsy mahasoa ihany izay ary tsy matoky eto anatrenao. Ka ninona Andriamanitra fahotana vitanay, ny Andriamanitra fahalemena mbola mangejana anay, ninona Andriamanitra ota izay mbola mety malaky mahazo anay. Dia hifonanay aminao izany Andriamanitra ka hatanay famindram-po sy famelan-keloka. Ary mangataka aminao izay Kristy io ahafao izay amin'ny fahalemenay sy ny tsy fahatanteranay ary ny tsy fahamendrena rehetra. Diovy amin'ny rahanao izay Jesosy io ho afa-pahotana, sasao amin'ny rahanao izay Kristy io afa-keloka. Ary eo kanefa efa nahinao Andriamanitra no hitantana anay ho amin'ny marina rehetra ary ny marina nafaka anay tsy andevo. Dia ompelantananao ray no ametrahanay ny fianarana sy ny fandiniana ny teninao. Ka aoka ny ositry ny fanahinao ray ny asa amin'ny fahafenona, ka izy no ampianatra anay ny teninao. Dia mitenena ray fa vonikendro eto vahoakanao. Amen. Roa soarisika. Anohy ny zavatra izay efa niresahantsika zany tsika ny amin'ny fampidirana ny bokin'ny Apokalypsy. Ka ny zavatra zany izay hitatsika tamin'iny maraina iny dia niresaka tsika zany ny amin'ny fampidirana izany. Ka ny zavatra hitatsika zany tao anatin'ny fampidirana iny zany dia zavatra hitatsika dia hoe niresaka tsika ny amin'ny resaka hoe andro farany. Resaka tsika zany ny amin'ny hoe andro farany, zany hoe misy zany io farany io. Misy io farany io. Ka mikasika izay andro farany izay indrindra dia zao hoe izay no antony nanomezana antsika zany ty bokin'ny Apokalypsy ity, fanambaran'i Jesosy Kristy izay nomen'Andriamanitra azy mba hampahafantariny amin'ny Jaona mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana izany. Dia nomena antsika zany ilay teny zany tamin'ny alalan'ny ty bokin'ny Apokalypsy ity zany izay nisoratan'ny Jaona zany no nanoratra anazy ity zany. Manomana antsika ny amin'izay andro farany izay. Inona ihany koa nefa ny zavatra hitantsika tao anatin'izay. Zavatra hitantsika ihany koa dia niresaka tsika hoe ho avy Jesosy Kristy, mbola hiverina fanindroany ihany koa Jesosy Kristy. Dia hitantsika tao anatin'izay hoe ny maso rehetra ahita azy enina dia nandefina azy azy. Hitantsika tao anatin'izay ihany koa zany manambara ihany koa ilay fiverenan'i Jesosy Kristy fandroany. Fa ho tohizantsika zany ilay teny. Ho tohizantsika zany ilay fampianarana izay nianarantsika zany tamin'iny voalohany iny zany. Dia niresaka tsika hoe ny bokin'ny Apokalypsy dia tsy bokin'ny Apokalypsy irery ny bokin'ny andro farany. Na hoe boky apokalyptika fa misy boky telo ngeza zany izy ao anatin'ny soratra masina manambara an'izay hoe miresaka indrindra mikasika izay andro farany izay. Dia ny bokin'ny Daniela, ny bokin'ny Apokalypsy ary ny bokin'ny Ezekiela zany no manambara an'izay. Ka teo no nambarana antsika ny lesona zany tamin'iny maraina iny. Fa ny anoizantsika ny lesona indray zany dia hoe fa ny tena mipetraka dia ity. Ny Baiboly moa zany dia hoe voasoratra amin'ny teny inona ny Baiboly, inona ny antony mahatonga antsika zany manambara an'izay zavatra zay satria le teny hoe Apokalypsy zany na hoe Apokalypse zany dia nalaina zany tamin'ny teny Grika zany izy io zany, raha izay ny azo ilazana anazy. Satria ny Baiboly zany dia zao hoe ny testameta taloha dia nadika tamin'ny teny Hebreo. Fa ny testameta vaovao zany dia nadika tamin'ny teny inona? Teny Grika no nandikana anazy. Ka ity Apokalypsy ity zany dia zao hoe teny Grika zany ty hoe teny hoe Apokalypsy ity na hoe Apokalypse zany.
Ka inona ny hevitry le teny hoe apokalypse na hoe apokalypsy? Mizara roa zany io teny io. Apoa ampina kalypse na hoe kalypsy zany. Apoa ampina kalypsy zany. Raha dikantsika amin'ny teny gasy. Inona ny dikan'ilay hoe apo? Ny dikan'ilay hoe apo dia hoe manaisitra. Manaisitra, zay ny dikan'ilay hoe apo zany manaisitra. Na hoe manala. Raha zay ny azo ilazana anazy. Ary ilay hoe kalypsy zany na hoe kalypse zany dia hoe sarona ny dikan'ilay hoe kalypsy zany. Sarona zany. Ka raha vao miteny zany hoe apokalypse zany na hoe apokalypsy dia hoe manala sarona. Zay zany ny dikan'ilay izy manala sarona. Misy sarona zany dia esorina zany zay sarona zay. Ka eo mantsy miverina tsika zany amin'ilay lesontsika tamin'ny maraina hoe inona moa ilay bokin'ny apokalypsy dia hoe fanambarana. Fanambarana ny bokin'ny apokalypsy. Ka amin'ny mahafanambarana zay indrindra zany dia zao misy zava-miafina zany ao anatiny eo. Misy zavatra sarim-patarina zany ao anatiny eo. Ka izay zany no hoesorina zany zay sarona zay mba hahafantarantsika zany ilay zavatra miafina zany ao anatin'io boky io zany zay mahatonga an'ilay izy hoe fanambarana. Inona indray ny dikan'ilay hoe Daniel? Ny dikan'ilay hoe Daniel indray zany ny dikany dia zao hoe raha dika amin'ny teny frantsay dia hoe Dieu est mon juge na hoe Andriamanitra no mitsara. Andriamanitra no mitsara azy zany. Raha zay ny azo andikany azy koa. Zany hoe Andriamanitra no mitsara. Zay zany ny dikan'ilay hoe Daniel. Ka misy ifandraisany zay misy ifandraisany zany le zay eo zany dia efa hitantsika sara le fifandraisan'ny Daniel sy apokalypsy zany. Satria nahoana raha niresakitsika tamin'ny lesontsika voalohany dia niresakitsika hoe miresaka ny amin'ny andro farany, miresaka ny amin'ny resaka hoe fitsarana, miresaka ihany koa tsina miresaka hoe fitsarana. Misy fitsaran'Andriamanitra sy le hoe kolera na le hoe fahatezeran'Andriamanitra. Niresaka an'izay tsika zany tamin'iny maraina iny. Dia ny zavatra anankiray ihany koa zany dia hitantsika dia hoe misy fifandraisana zany ao eo amin'ilay anarana fotsiny zany dia misy fifandraisana zany ilay izy. Hoe ny apokalypsy zany misy zavatra miafina zany eo zay esorina le sarona zany zay manafina an'izay zavatra miafina zay. Dia amin'ny Daniel koa lafiny anankiray dia hoe Andriamanitra no mitsara. Misy fitsaran'Andriamanitra zany eo. Dia tohizantsika raha izy araka ilay teny hoe Daniel hoe Andriamanitra no mitsara dia marina tokoa izay satria nahoana Andriamanitra ange no mitsara ny olona rehetra. Satria tsika zany amin'ny maha-olombelona tsika tsy afaka mitsara tsika. Tsy azontsika atao zay. Za mpanota, ianao mpanota. Tsy azontsika atao no mifampitsara. Ary Jesosy ary dia niteny aza mitsara mba tsy ho tsaraina hoy izy Kristy zany. Fa zao aoka ny tenin'Andriamanitra no aniny no hitsara antsika zany. Ka raha misy teny ato anatin'ny soratra masina zany miteny mafy ny amin'ny zavatra izay tsy mety amin'ny fiainantsika, aza tenenina hoe za no mitsara. Fa ny tenin'Andriamanitra no mitsara satria za tsy afaka hitsara antsika velively. Fa raha tenin'Andriamanitra no mitsara ngamo afaka manao ninina. Fa zao hoe izay tsy maintsy mitondra ilay teny foana no voatsara nefa ilay tenin'Andriamanitra no mitsara. Io ohatra ny tamin'ny andron'ny zanak'Israely hoe rehefa maditra ny zanak'Israely dia Mosesy no mitondra ny tenin'Andriamanitra teo amin'ny Israely. Ka rehefa maditra ny zanak'Israely dia inona ny zavatra mitranga? Ka izy any amin'Andriamanitra no mitabataba. Mosesy no mitabatabainy, ianao no nitondra anay nivoaka avy tany Egipta. Izao no teneninao anay natonga anay nanao an'izao. Nefa tsy fantany fa ifomomonomana izay ataony io tsy any amin'ny Mosesy no mandeha fa aiza? Any amin'Andriamanitra io. Sanatrian'izany tsy hoe mampitovy amin'ny Mosesy, tena lavitra mihitsy na nielanela kosa hoe Mosesy zany. Fa tsy mampitovy an'izay toerana izay fa ilay tiako tenenina zany dia hoe mpitondra hafatra fotsiny ahako fa ny teny dia an'Andriamanitra. Ka Andriamanitra no mitsara antsika zany araka ilay teny Daniel hoe inona ny dikan'ilay hoe Daniel dia hoe Andriamanitra no mitsara zany, izy no hitsara antsika rehetra zany raha zay no ilazana azy. Tahaka ny boky rehetra moa zany rehefa manazava zany ianao, manazava boky zany ianao dia tsy maintsy manome inona zany ianao? Manome planina an'ilay boky zany ianao. Dia ity bokin'ny apokalypsy ity koa zany dia misy planina ity boky ity. Misy planina zany izy ity. Ary raha ohatra ka tsy misy planina ity boky ity zany dia manao ahoana? Sarotra mahazo anazy. Tsy misangojy ambony ambany ianao satria be dia be ny zavatra sarotra ao anatin'io boky io izay sarim-patarina zany. Izay mazava miafina azy dia tsy maintsy manaraka planina zany tsika mba hahafahantsika mahalala izay voasoratra ao anatin'ilay boky.
Mba ahafana manazava azy ary zany de zao misy fomba anankitelo zany na hoe méthode anazavana an'ilay boky zany. Voalohany aloha zany méthode voalohany zany fomba anazavana le boky de hoe afaka anazavana le boky zany de hoe prétérita. Ny dikany hoe prétérita zany de na hoe temps passé na hoe ny andro lasa zany na ny fotoana lasa. Faharoa manaraka an'izay de hoe ny futuriste ozy izy. Zany hoe futuriste zany de hoe relatif au futurisme. Zany hoe zavatra miankina amin'ny zavatra ho avy zany, zavatra resahany, resaka zavatra ho avy ny resahany zany. Raha vao miresaka ny hoe futuriste zany de miankina amin'ny zavatra ho avy zany no resahany. Ary méthode anankiray fahatelo zany zay afaka anazavana an'ity boky ity de zao hoe histoire continue. Histoire continue zay zany miresaka izy ny zavatra lasa, miresaka izy ny zavatra ankehitriny, ary miresaka ihany koa izy ny zavatra ho avy. Ka io méthode fahatelo io zany io ny tena mahomby indrindra zany amin'ny fomba ahafahana manazava ty boky sy satria ny boky ny Apokalypsy araka ny fanondrazana tantsika de hoe tsy mahay manazava ny tena ny boky ny Apokalypsy fa ny baiboly rehetra no manazava ny boky ny Apokalypsy. Ka tsika zany tsy maintsy na miverina amin'ny zavatra lasa, mandeha amin'ny zavatra kehitriny ihany koa, ary mijery ihany koa ny zavatra ho avy zay lazain'ny faminaniana zany. Ka io méthode fahatelo io zany no entsika anazavana ity boky ny Apokalypsy ity zay miresaka ny hoe histoire continue izany. Inona koa ny zavatra hitatsika ao anatin'io boky ny Apokalypsy io? Zavatra hita ao anatin'ny boky ny Apokalypsy de zao misy symbole be deaibe ao anatin'io boky io. Symbole moa zany ohatrany hoe sary anohatra raha zay ny azo dikana anazy zany, sary anohatra zany. Misy sary anohatra be deaibe zany ao anatin'io boky ny Apokalypsy io zay sarotra fatarina. Misy ao misy miresaka ao hoe miresaka bibidia, misy miresaka ao misy miresaka tandroka, misy miresaka ao misy miresaka hoe kintana, misy miresaka ao hoe fanaovan-jiro, misy miresaka ao akanjo fotsy, misy miresaka ao zavatra maro samihafa be deaibe zany zavatra zay resahany ao anatiny io sarotra fatarana. Reny zavatra reny nefa sary anohatra zany reny. Fa ny olona zany vao mahita an'ireny de hoe fampitahorany ity boky ity. Kanefa sary anohatra zany reny na hoe symbole moa ny ilazany zany amin'ny teny frantsay, fa mba hamoramora anazy de ataontsika hoe code zany ny ilazantsika an'le izy hoe misy code zany le sary anohatra zay eo anatin'ny boky ny Apokalypsy zany araka ny fanambarantsika teo zany. Ohatra ihany koa moa zany raha miresaka tsika ny amin'ny tribunal, ohatra hoe ho an'ny rehefa makany amin'ny tribunal de misy ny atao hoe code juridique, zany hoe code mikasika ny lalàna zany. Ka rehefa tonga any ianao de misy zay de raha mamemy hoe code zao, ohatra zao za miresaka amintsika zao zany eto Frantsa zany no miresaka amintsika amin'izao fotoana zao zany. De ny zavatra anankiray raha eto Frantsa no resahana fotsiny de rehefa mamoaka lalàna ny eo amin'ny Assemblée nationale, ka rehefa mamoaka an'izay lalàna zay izy de inona ny zavatra misy? Rehefa mamoaka an'izay lalàna zay izy ka tiano forcena le lalàna ho avoakany fa hoe tsy voatena, fa ataony zareo forcer le lalàna de antsoiny hoe misy fomba ilazana anazy hoe 49.3 ozy izy. Code zany zay zavatra zay. De ohatr'izay koa zany le Apokalypsy, code zany le boky ny Apokalypsy, misy code zany io, misy heviny zany le hevitra ara-panoarana zay resahana io zany. De ohatrany jereo tsika mijery film, raha miresaka tsika hoe James Bond, agent 007, inona ny hitantsika teo amin'izay? Agent 007, code zany le izy, agent 007. Ka hiditra ary tsika zany mikasika an'izay resaka hoe code zay zany na hoe symbole zay hoe sary anohatra izany. De hiditra zany tsika de le symbole zany na le sary anohatra zany de antsointsika hoe code zany. Ka io code io zany eo anatin'ny boky ny Apokalypsy de misy karazany telo zany izy io. Ny voalohany zany de zao hoe miresaka zany tsika ny amin'ny code resaka hoe couleur na hoe loko zany. Faharoa manaraka an'izay miresaka tsika ny amin'ny resaka hoe image na hoe sary zany. Ary fahatelo
miresaka ihany koa tsika ny amin'ny resaka hoe chiffre zany na resaka hoe isa izany. Reo zany ny resaka kody zay resahany eo boky ny Apokalypsy. Mety misy karazana kody be deaibe amin'ny boky amin'ny baiboly eo fa ny eo amin'ny Apokalypsy ny tena ifantohantsika zany ka reo ny kody resahan'ny Apokalypsy zany na symbole resahan'ny boky ny Apokalypsy. Voalohany izy teo couleur, faharoa manaraka am'izay couleur zany na hoe loko, faharoa manaraka am'izay image na hoe sary, fahatelo manaraka am'izay chiffre na hoe isa izany. Ka hiditra aritsika ny amin'ny voalohany ity zany ny amin'ny resaka le hoe couleur. Inona le resaka hoe couleur zany na hoe loko zany. De misy zany atao hoe loko fotsy eo amin'ny boky ny Apokalypsy. Misy loko zany eo amin'ny boky ny Apokalypsy, loko fotsy. Inona ny hevitry ny loko fotsy ao amin'ny boky ny Apokalypsy. De jerentsika kely indray. Inona ny hevitry zay loko fotsy zay. Jerentsika amin'ny Apokalypsy toko 7:20 ny andinin'ny 9. Apokalypsy toko 7:20 de ny andinin'ny 9. Rehefa hitatsika de vakina amin'ny anaran'i Jesosy. De ahoana izy? Ary nasaina ny tafy rongony fotsy madinika sady madio no mangatsakatsaka izy. Averiko tsara ilay izy. Ary nasaina ny tafy rongony fotsy madinika sady madio no mangatsakatsaka izy. Fa izany rongony fotsy madinika izany dia ny asa marina ataon'ny olona masina. Ahoana izy? Fa izany rongony fotsy madinika izany dia asa marina ataon'ny olona masina. Inona zany le loko fotsy? Eto zany izy de miteny amin'le loko fotsy manao hoe asa marina ataon'ny olona masina. Zany hoe asa marina zany. Inona zany ny hoe asa marina zay? Fahamarinana zany ny tiany tenenina amin'izay zavatra zay. Ka raha vao miresaka zany ianao hoe loko fotsy. Miresaka tsika zany zay raha vao miresaka tsika hoe loko fotsy eo amin'ny boky ny Apokalypsy de inona ny hevitra an'izay zany? Miresaka fahamarinana zany izy ny resahany eo anatin'izay. Zany hoe kode zany le teny raha vao miresaka hoe loko fotsy izy eo anatin'ny boky ny Apokalypsy. Misy heviny hafa koa nefa le izy fa tsy hoe fahamarinana fotsiny. De jerentsika ihany koa amin'ny Apokalypsy toko 7. Apokalypsy toko 7 resitsika indray Apokalypsy toko 7 ny andinin'ny 4 ka hatramin'ny 5. Apokalypsy toko 7 ny andinin'ny 4 ka hatramin'ny 5. Apokalypsy toko 7 andinin'ny 4 ka hatramin'ny 5 de zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Kanefa misy olona vitsy aty aminao, aty Sardisy izay tsy nandoto ny fitafiany. Ary hiara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo satria mendrika izy. Averiko tsara. Kanefa misy olona vitsy aty aminao aty Sardisy izay tsy mandoto ny fitafiany ary hiara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo satria mendrika izy. Izay maharesy de hitafy lamba fotsy tahaka ireo ka tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokin'ny fiainana tokoa aho fa hanaiky ny anarany eo anatrehan'ny raiko sy eo anatrehan'ny anjeliny. Eto zany le zay teneniny hoe izy ireo tsy nandoto ny fitafian'ireo. De ireo izy niara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo. De maninona izy no mitafy lamba fotsy? Satria mendrika izy. De fa maninona izy nilazaina fa mendrika? De teneniny eo amin'ny 5 hoe izay maharesy de hitafy lamba fotsy. Zany hoe ile mendrika resy zany le naharesy zany ireo mitafy lamba fotsy ireo. Ireo zany no mendrika. De eto zany le fitafiana fotsy de maneho inona ihany koa? Maneho fandresena indray zany. Eto le hoe fitafiana fotsy. Hitantsika zany toy izy hoe maneho fahamarinana. Eto indray zany le loko fotsy de maneho inona? Maneho fandresena indray zany eto. Lay fitafiana fotsy zany. De io nefa ny zavatra ohatrany hoe mahatsikaiky kely ihany fa rehefa misy ny ady zany amina am'izao moa zany tsy de tena misy zany fa tamin'ny androny ataontsika hoe tamin'ny andro taloha rehefa misy ny ady zany. Ohatra hoe tamin'ny androny Napoléon ohatrohatr' zany, na tamin'ny androny guerre tany États-Unis reny ataontsika hoe nord sud, na tamin'ireny ady reny zany de rehefa misy zany ny ady de raha misy zany ny fahavalo resy na hoe ny adversaire anao resy zany
dia inona ny ataony zany mba tsy hanafianao mba tsy hitofiranao azy tsony na hibombardenao azy tsony na aminonao azy tsony dia ataony amin'ny hazo ny sy ny lamba fotsy drapeau blanc ny fitenenana zany saina fotsy milaza izy hoe ty efa milavilefona zany ty efa resy zay manolo tena ho babo izy zany ty efa resy zay ka lamba fotsy zany inona zany neny tamin'ireny ady taloha reny raha maneho an'iny drapeau blanc iny zany ianao dia iny faharesena zany ny dikan'iny taloha tsy hoe dikan'iny taloha fa zay ny hevitra n'le drapeau blanc teo amin'ny ataontsika hoe tamin'ny andro Napoléon na tamin'ny andro maro samihafa zay nampiasan'izay drapeau blanc zay zany na tamin'ny ataontsika hoe tamin'ny deuxième guerre koa raha mety nisy no nampiasan'izay zavatra zay fa tsy zay mihitsy ny heviny eo anatin'ny bokin'ny apokalypsia na ao baiboly rehefa mampiasa loko fotsy ianao dia resy ny dikany fa ny contraire an'izay na mifanohatra an'izay ny misy hoe rehefa loko fotsy dia inona ny dikan'izay fandresena zany ny dikan'izay hoe loko fotsy zay fa tsy hoe faharesena zay ilay izy hoe le fahaindren'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny fahaindren'izao tontolo zao zay zany n'izao tontolo zao rehefa resy izy dia manangana saina fotsy fa amin'Andriamanitra rehefa mandresy ianao dia manao akanjo fotsy manao fitafiana fotsy misy hevitra n'izany zay zavatra zay jery ihany koa tsika mbola misy heviny anankiray ihany koa io loko fotsy io ato amin'ny apokalypsy toko 7 tsika no mijery apokalypsy toko 7 ny andininy 13 sy ny 14 apokalypsy toko 7 ny andininy 13 sy ny 14 dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy andininy 13 sy ny 14 ary ny anankiray tamin'ny loha olona namalika nanao tamiko hoe iza moa ireo miakanjo akanjo fotsy lava ary avy taiza izy fa hoy izao taminy tompoka ianao mahalala dia hoy izy tamiko ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjony no sasany sy nofitsiny tamin'ny rahany zanak'ondry ny anankiray tamin'ny loha olona hozy izy namalika nanao tamiko hoe iza moa ireo ny akanjo fotsy lava ty sary aseho eto ty zany satria amin'ny apokalypsy ny resahantsika sarin'ireo voavonjy zany zay tonga any an-danitra no resahana eto dia nisy loha olona zany teo nresaka tamin'ny jaolina zany naneho an'io fahitana io zany zay tany an-danitra zany amin'ny voavonjy dia hozy izy ary ny anankiray tamin'ny loha olona namalika nanao tamiko hoe iza moa ireo ny akanjo fotsy lava ary avy taiza izy fa hoy izao tamin'ny tompoka ianao malala dia hoy izy tamiko ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjo no sasany sy nofitsiny tamin'ny rahany zanak'ondry izany hoe eto zany dia maneho inona le akanjo fotsy ny akanjony no fotsiny sy no sasany tamin'ny rahany zanak'ondry maneho fahadiovana zany le akanjo fotsy ndreto maneho fahadiovana zany amin'ny teny frantsay izy hoe pureté ny ilazany anazy maneho fahadiovana zany ilay akanjo fotsy indray zany eto dia zay zany ny couleur hitantsika zany eto hoe ny resaka loko fotsy zany tsika ny hevitry ny loko fotsy zany dia maneho zavatra anankitelo ao anatin'ny bokin'ny apokalypsy io ny voalohany maneho fahamarinana ny loko fotsy faharoa manaraka amin'izay maneho fandresena ary fahatelo farany dia maneho fahadiovana zany ny loko fotsy araka nireo mpikaroka zany na hoe ny chercheur zany rehefa miresaka zany izy hoe ity loko ty ozy izy io zany tsy voatery hoe loko fotsy fa karazan'le satria mantsika miresaka hoe couleur eto zany ity loko ty ozy izy ireo mpandinika zany na reo mpikaroka zany dia zao hoe maneho toetran'olona ihany koa izy ny loko ny couleur zany ohatra zao hoe olona tia loko fotsy dia maneho inona zany zay olona zay maneho olona tia fahadiovana maneho olona tia fahamarinana maneho olona tia fandresena miseho zany zay toetranao zay arakarak'ilay le loko tianao zany dia hitantsika ihany koa nefa zay milafiny anankiray raha miresaka tsika ohatrany hoe misy olona tia loko menamena ohatrany dia ho hitantsika indray hoe maneho inona indray zay loko menamena zay dia jery indray zany tsika zay hoe
couleur faharoa indray ty ohatrany ao anatin'ny bokin'ny apokalypsy indray zany tsika miditra couleur faharoa indray zany tsika na loko faharoa eto de loko mena indray zany no jerentsika inona indray ny dikan'ilay loko mena ao amin'ny bokin'ny apokalypsy inona ny dikan'ilay loko mena ato amin'ny bokin'ny apokalypsy andehantsika any amin'ny Isaia toko fa 13 de vakitsika ny andinin'ny faharoa sy ny fahatelo Isaia toko fa 13 ny andinin'ny faharoa sy ny fahatelo nahoana nomena ny fitafianao ary ny akanjonao no tahaka an'ilay manosiosy famiaham-boaloboka nanosiosy ny famiazam-boaloboka irery aho fa tsy mba nisy niaraka tamiko ny avy tamin'ny firenena dia ray akory aza nanitsaka ireny tamin'ny fahatezerako sy nanosiosy azy tamin'ny fahavinirako dia nipitipitian'ny rany ny fitafiako ka voalotoko ny akanjoko rehetra ao veriko tsara izy nahoana nomena ny fitafianao ary ny akanjonao no tahaka an'izay manosiosy famiazam-boaloboka nanosiosy ny famiazam-boaloboka irery aho fa tsy mba nisy niaraka tamiko ny avy tamin'ny firenena na dia ray akory aza nanitsaka ireny tamin'ny fahatezerako aho sy nanosiosy azy tamin'ny fahavinirako dia nipitipitian'ny rano ny fitafiako ka voalotoko ny akanjoko rehetra eto zany le lokomena de hoe nahoana ozy izy nomena ny fitafianao de ozy izy nanosiosy ny famiazam-boaloboka ary nahoana ozy izy eo amin'ny andininy eo ambany eo de hoe nipitipitian'ny rany ny fitafiako ozy izy eto zany le lokomena de maneo inona maneo raha zany ny hevitr'ilay raha zany ny hevitr'ilay lokomena zany eto de hoe raha ny hevitr'ilay lokomena de jery ihany koa tsika anankiray eo amin'ny bokin'ny apokalypsy ao izy manazava izy apokalypsy toko 4 apokalypsy toko 4 ny andinin'ny 4 de efa hitantsika zany io de vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy apokalypsy toko 4 ny andinin'ny 4 izao no voambarany io dia nisy soavaly hafa mena kosa nivoaka ary izay nitaingina azy dia navela naisotra ny fihavanana tamin'ny tany mba hifamonoan'ny olona ary nomena sabatra lehibe izy ahoana izy dia nisy soavaly hafa mena kosa nivoaka ary izay nitaingina azy dia navela naisotra ny fihavanana amin'ny tany mba hifamonoan'ny olona ary nomena sabatra lehibe izy eto zany le lokomena koa dia maneo inona fanesorana fihavanana amin'ny tany zany hoe miteraka inona zany fanosorana fihavanana zany de toy nomena sabatra lehibe izy famonoana zany misy famonoana ka rehefa misy ny famonoana de misy ny raha mandrika zany raha zay ny azy olazana anazy rehefa misy ny famonoana rehefa misy ny fanalana ny fihavanana de misy ny raha mandrika ohatran'le hoe mafana raha ianao mpiady aman'olona nge zany mafana raha zany mandatsa-dra ianao miady ny ataonao zany manala fihavanana amin'ny tany ny olona tiady zany zay ny azy ola zany ny olona tiady zany de tian'io iny tian'io lokomena io koa zany ny olona tiady mafana raha manala fihavanana vao mihetsika tonga de efa raha ady raikitra de arak'le nyresantsika ihany to am'le loko fotsy teo hoe maneo ny toetran'ny olona le loko de jereo fa ny olona masika be ny olona mora tezitra tsy mianalize akory le olona hoe ahoana ny tena fandehan'ity zavatra tonga de masaka ianao rehefa avy eo izy vao miverina vao manao rebobinazy ny fitenenana mamerina ny enregistrement hoe ay moa ohatra zao le izy zany fa miandry izy tsy miandry an'izay fa ny azy tonga de zay zany lizy ny olona mafana raha zany tiany lokomena io zany ny olona mafana raha reny rideau mena kiraro mena poketra mena efa mividy tômôbila menamena rehefa makany mivarotra izy sena mijery any amin'ny lokomena foana ny masony rehefa mba mijery voasitony le couleur
Satria zay zany le karakteran'le zany akory tsy midika satria zava tian'izay de tena tsy afaka amin'io e. Fa ny toetra rehetra azo ovana daholo. Ao no misy ohabolantsika malagasy zay manambara manao hoe ny tarehy ratsy ny tsy azo ovana fa ny toetra ratsy azo ovana hozy izy. Azo ovana daholo zany. Fa izy tsy ianao no mahavita manao an'izany fa Andriamanitra no mahafaka manovana izany zavatra izany zany. Jerina antsika koa loko hafa indray ary. Ty indray zany loko anankiray fa zay jerentsika de loko mainty indray zany ny loko zay ho resahantsika eto zany. Ka resaka loko mainty indray tsika ny loko mainty indray zany maneho inona indray zany. Raha nijeritsika zany teo le loko mena de maneho inona ny loko mena, maneho rà ary faharoa manaraka an'izay de hoe manala fihavanana zany. Zany hoe olona tiady zany. Zay zany zavatra resahana am'le izy koa zany anankiray. De na hoe mafana rà ihany koa zany le olona zany. Loko mainty indray zany tsika, inona indray ny zavatra resahana eo am'le hoe loko mainty zany. Ao amin'ny Isaia 50 indray ary no jerentsika. Isaia 50 de ny andininy fahatelo. Any amin'ny testamenta taloha indray zany tsika eto a. De tsika any amin'ny Isaia Isaia 50 no jerentsika zany. Ka rehefa hitatsika izy de vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Isaia 50 any andininy fahatelo. Pejy raha baiboly gasy mitovy ny atsika zany de pejy 676 no misy azy na 770. Isaia 50 any andininy fahatelo. De zao indray resaka loko mainty eto indray zany izy. Tafiky famaintisana ny lanitra ary lamba fisaonana no ataoko fisaronany. Ahoana izy? Tafiky famaintisana ny lanitra ary lamba fisaonana no ataoko fisaronany. Miresaka raha vao miresaka zany hoe loko mainty de inona indray ny resahana am'izay zany? Fisaonana zany no resahana am'izay indray. Ka raha vao miresaka ny hoe fisaonana de manambara inona zany zay? Manambara fahafatesana zany zay zavatra zay. Manambara fahafatesana zany zay zavatra zay. Hoe fisaonana, fahafatesana zany no resahana eto zany. Raha miresaka loko mainty zany ianao de inona ny resahana? Fahafatesana zany no resahana eto zany. Jery koa tsika any amin'ny Jeremia any. Jerentsika aty amin'ny Jeremia 4. Jeremia 4 indray tsika izany. Eo kaiky eo ihany fa tsy de tena lavitra aorianan'ny Isaia misy any Jeremia. Jeremia 4 ny andininy 720 ka hatramin'ny 720. Jeremia 4 ny andininy 720 ka hatramin'ny 720. Fa izao no lazain'i Jehova, olao ny tany rehetra nefa tsy ho levoniko avokoa izy. Noho izany de isaona ny tany ary tonga mainty ny lanitra ambony. Satria efa niteny izany aho sady efa nikasa izany ka tsy hanenina na hanatsoaka izany. Ahoana izy? Koa izao no lazain'i Jehova, olao ny tany rehetra nefa tsy ho levoniko avokoa izy. Noho izany de isaona ny tany ary tonga mainty ny lanitra ambony satria efa niteny izany io sady efa nikasa izany ka tsy hanenina hanatsoaka izany. Eo amin'ny andininy 720 izy de teneny tsara. Noho izany de isaona ny tany ary tonga mainty ny lanitra ambony hozy izy. Eto zany de miresaka fisaonana. Zavatra hitantsika teo amin'ny voalohany de zao miresaka fahafatesana. Eto indray de hitantsika maninona? Fisaonana ihany koa. Teo amin'ny voalohany izy sady miresaka fisaonana izy miresaka fahafatesana. Fa eto izy amin'ity Jeremia 4 ity ny andininy 720 sy ny 720 de miresaka inona? Miresaka fisaonana indray zany eto hoe mainty ny lanitra hozy izy, mitafy fisaonana. Misaona zany. Raha vao miresaka zany ianao hoe loko mainty de inona ny resahana? Miresaka fahafatesana de miresaka fisaonana zany. De jereo fotsiny ange, rehefa misy maty ny olona de inona ny akanjo anaovana? Manao akanjo mainty ny olona rehefa misaona. Satria zay le hoe fisaonana, ny fahamaintisana de hoe fisaonana ny hevitra le hoe fahamaintisana zany. Ny loko mainty de fisaonana zany ny hevitra an'izay na manambara fahafatesana. Toizantsika le izy. De jereo sika ihany koa le izy. Eo ihany koa le resaka hoe ny korbiara na reny tômôbila mpitondra faty reny.
efa mpiasa mpitondra faty mihitsy zany ny asan'le corbiara reny. De inona ny lokony reny? Corbiara mainty foana ny lokon'ny corbiara zany satria mitondra faty izy eo anatiny eo. Ary rehefa tonga ny misy fahafatesana misaona ny olona, de rehefa misaona ny olona de inona manahoana ny endriky ny olona zay misaona? Manjoretra, malahelo, mitomany, zany ny ataony olona. Fa tsy hoe misy maty tena nampome mihitsy le zavatra iny. Tsy zany ve ny ataonao tsy voaroka teo amin'ny ohatra hoe ampiandrasa paty eo ianao de mivanitika ianao ndana mandeha any fa tsy zany ve ny olona mivanitika ianao ataonao hitondra fampiononana fampahirezana no ataonao mba miara ory am'izay oro ny fitenenana. Klozanao mivanitika ny ataonao tsy zany ve anao no misaona? Tsy misaona zany ianao am'izay fotoana zay zany. Ary ny zavatra anankiray ihany koa matsikaiky eo am'izao fotoana zao ary lasa lamody le izy. Araka le nitenentsika teo hoe ny akanjo fisaonana de mainty. Fa am'izao fotoana zao any Madagasikara na aty Madagasikara de zao efa lasa lamody indray ny hoe rehefa misaona de manao akanjo fotsy. Manao akanjo fotsy ny olona ary ny sasany ary tsy manao akanjo mainty izy. Fa ohatrany bokotra mainty kely iny sisiny ataony eo amin'ny paosina akanjony eo. Na bokotra fotsy kely. Fa rehefa misaona zany ny baiboly ny resahany eto. Ny baiboly ny resahany eto rehefa misaona zany de zao hoe mainty ny fisaonana. Fa après iny moa tsy ara-baiboly zany iny resaka hoe fotsy fisaonana iny zany fa de lamody tonga tany Madagasikara zany iny de manao an'iny zany ny any fa tsy zay zany le izy. De toizantsika le fampianarana ary zany de misy koa am'izao le satria tsika miresaka hoe ny loko mainty de inona ny hevitry ny loko mainty hoe fahafatesana ny hevitry ny loko mainty. Ka raha vao miresaka hoe fahafatesana ny loko mainty de jereo tsara fa any Madagasikara tsy haiko raha misy an'iny fomba fanao iny. Aty andafy misy an'le hoe gotika zany. Misy hoe gotika aty andafy. Ka ny olona zany rehefa gotika zany le olona de manao akanjo izy manao akanjo mainty izy. De iny manao akanjo mainty iny izy manao manjamaso mainty be izy, lokomena mainty, ny volony io raha ohatra sendra hafa ny volony de ataony lokony mainty tsara ny volony, manao collier mainty izy, vernis mainty daholo ny eny akodiny eny. Olona tia fahafatesana zany reny olona reny. De reny olona gotika reny matetika zareo rehefa mba mijery reportage amin'ny télé de manao sorona rà. Zany hoe tia fahafatesana. Olona tia fahafatesana zany hoe le mainty zany tena maneho iny, maneho fahafatesana zany le mainty zany. Jery indray tsika ary manaraka indray inona indray ny resahantsika manaraka eto. Jery indray tsika loko hafa indray zany de ny loko manaraka de loko atratra zany no jerentsika zany na amin'ny teny frantsay hoe verdâtre ny ilazany anazy zany. Ka io loko atratra io zany de maneho inona ihany koa zany ny loko atratra? Maneho fahafatesana. Zany hoe rehefa maty zany ny olona anankiray de manahoana ny tarehan'iny olona iny. Amin'ny teny frantsay lasa palina zany ny tarehan'le olona. De atsatra. Lasa atsatra zany ny tarehan'le olona. Miova le lokony zany. Tsy tena lokony fa lasa mivadika atsatra zany ny tarehan'le olona zany. De ato amin'ny Apokalypsy toko 9 izy no miteny an'izay zavatra zay. Raha sika kely Apokalypsy toko 9 ny andinin'ny 7 sy ny 9. Apokalypsy toko 9 ny andinin'ny 7 sy ny 9. De zao no resahantsika eto. Apokalypsy toko 9 andinin'ny 7 sy ny 9. Ianaran'i Jesosy. Ary rehefa novalo ny tomboka se fahaefatra de areko ny feon'ny zava-mananaina fahaefatra nanao hoe avia. Ary hitako fa indry nisy soavaly atsatra ary ny anaran'izay nitaingina azy dia atao hoe fahafatesana ary ny fiainatsita ny manaraka azy ary ny mena fahefana amin'ny ampahefatry ny tany ireo amono amin'ny sabatra sy ny mosary sy ny fahafatesana sy ny bibidi ety atany. Andininy favalo. Ary hitako fa indry nisy soavaly atsatra ary ny anaran'izay nitaingina azy
atao hoe fahafatesana ary ny fiainatsitany nanaraka azy ary nomena fahefana amin'ny ampahivatry ny tany ireo amono amin'ny sabatra sy ny mosary sy ny fahafatesana sy ny bibidia ety an-tany. Eto zany de ndresahana le hoe nisy hitako izy izy indro nisy soavaly atsatra ozy izy ary ny anaran'izay nitaingina azy ozy izy fahafatesana. Zany hoe le atsatra io zany miaraka amin'inona le atsatra io miaraka amin'ny fahafatesana. Fa jereo fa rehefa misy maty zany de inona zavatra hita ao anatin'izay? Lasa atsatra zany ilay olona maty, miova ny lokony zany. De raha vao miresaka zany ianao hoe atsatra de inona ihany koa zany ny hevitra zay atsatra zay? Miresaka fahafatesana ihany koa zany resan'izay satria miaraka zany ilay hoe fahafatesana sy hoe atsatra izany. Ka zay zany ny hevitra le hoe atsatra zany fahafatesana zany. Zay zany ny hevitra le izy. De toizantsika ihany koa ao amin'ny Jérémie de jereo koa amin'ny Jérémie toko 70 no jerentsika eo zany. Jérémie toko 70 ny andininy 4 ka hatramin'ny 9. Jérémie toko 70 ny andininy 4 ka hatramin'ny 9. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izao no teny izay nolazain'i Jehovah ny amin'ny Israely sy ny Joda. Eny izao no lazain'i Jehovah. Feo mampangovotra ny renay, misy tahotra fa tsy fiadanana. Anontanianareo ka izaho raha mba misy lehilahy mihetsi-jaza, koa nahoana no samy hitako manery ny valahany amin'ny tanany avy ny lehilahy rehetra, ohatran'izay efa mihetsi-jaza iny, ary ny tarehy rehetra dia efa tonga atsatra avokoa. Averiko tsara ilay vaky-teny mba hampazava anazy. Andininy 4 ka hatramin'ny 5. Ary izao no teny lazain'i Jehovah ny amin'ny Israely sy ny Joda. Eny izao no lazain'i Jehovah. Feo mangovotra no renay, misy tahotra fa tsy fiadanana. Anontanio nareo ka izaho raha mba misy lehilahy mihetsi-jaza, koa nahoana no samy hitako manery ny valahany amin'ny tanany avy ny lehilahy rehetra, ohatra izay efa mihetsi-jaza iny, ary ny tarehy rehetra dia efa tonga atsatra avokoa. Eto zany le loko atsatra dia maneho inona ihany koa? Maneho tahotra, maneho tsy misy fiadanana, fangovitana zany. Maneho tahotra. Ny olona iny zany rehefa tena mahatahotra mafy iny izy dia miova iny, miova lokony io, miova tarehiny io, mivadika atsatra zany io rehefa matahotra ny olona. Rehefa matahotra zany, rehefa matahotra sy mangovotra iny zany dia lasa mivadika atsatra, maneho fangovitana sy tahotra zany. Satria hono matahotra iny izy, satria matahotra ny faty ange, matahotra ny misy fahafatesana satria misy fandraisany amin'ilay fahafatesana foana ilay izy, matahotra ny faty. De eto ny Israely nefa nahoana ny Israely no mitana kibotra nefa mihetsi-jaza daholo, mangovotra tsy misy fiadanana. Zany hoe maneho inona zany le loko atsatra ihany koa? Maneho tsy misy fiadanana, maneho fangovitana sy fahatahorana ihany koa. De jerentsika ihany koa ny loko manaraka indray ary. Jerentsika loko manaraka de loko volomparasy. Ka izy io moa zany amin'ny teny frantsay zany ny tena ny hevitra an'ilay loko zany de hoe pourpre. Fa io pourpre io zany ohatran'ny maka loko grenat sady ohatran'ny maka loko volomparasy fa tsy tena volomparasy le izy. Fa amin'ny teny gasy le izy ny andikatsika anazy zany de hoe volomparasy no ilazany anazy fa tsy maninona fa zay no andraisantsika le izy zany. Ka inona ary ny hevitra le loko hoe volomparasy zany na hoe pourpre zany. De ao amin'ny Apokalypsy toko 7 ny andininy 4 no manambara anazy io zany. Apokalypsy toko 7 ny andininy 4. Inona indray no ezahantsika vitaina ty loko ty zany de efa vita ty resaka volomparasy ty de ho ajanontsika eo de manaraka indraytsika zany mijery ny amin'ny kody hafa indray zany. Apokalypsy toko 7 ny andininy 4. Inona indray ary no resahana eto zany amin'ity Apokalypsy toko 7 ny andininy 4 ity izany. Zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary vehivavy dia nitafy lamba volomparasy sy jaky, ary niravaka volamena sy vatosoa ary perila, sady nitana kapoaka volamena teny an-tanany, feno zava-betaveta dia ny zava-maloto momba ny fijangajangana. Ahoana izy izy? Ary vehivavy dia nitafy lamba volomparasy sy jaky, zany jaky zany mena zany, ary niravaka volamena sy vatosoa ary perila, sady nitana kapoaka volamena teny an-tanany, feno zava-betaveta
dia hazava maloto momba ny fijangajangana. Ka eto zany ty akanjo ity hoe volomparasy ity le maneho akanjo na inona zany izy ity. Maneho akanjo mboninahitra zany izy ity. Na maneho akanjona fahefana ihany koa zany. Zany hoe akanjona mpanjaka zany ty akanjo ty, na akanjo mboninahitra zany ty akanjo ty, na akanjo fahefana zany ty akanjo ty zany. Araka teny ara vehivavy dia nitambalamba volomparasy izy sy jaky, niravaka volamena sy vatosoa sy perila, sady ny tana kapoka volamena teny tanany, feno zava-betaveta dia ny zava-maloto momba ny fijangajangana. Ka eto mantsy nilazana an'ity hoe ty vehivavy ty de izy ty vehivavy ty zany ny zavatra resahany io, de vehivavy mitaingina fanjakana zany izy ty. Ka eto zany le akanjo anaovany de maneho an'le sary hoe manam-pahefana zay, na hoe akanjona mpanjaka izay, na akanjo mboninahitra izay zany. De tadidio tsara fa ny mpanjaka zao moa zany ataontsika hoe vitsy ny mpanjaka zay misy am'izao fotoana zao. Raha misy tena hoe malaza de ataontsika hoe ny reine d'Angleterre zany ny tena malaza zany, na hoe mpanjaka vavin'ireo anglisy zany. Fa raha tamin'ny andro talony jerena, tamin'ny andron'ny mpanjaka zany, tamin'ny andron'ny moyen âge tany zany, raha zay nazo ilazana anazy, de tam'ireny fotoana reny zany de zao hoe nanao an'ireo akanjo mpanjaka reny, pourpre hoy ny fitenenana zany, na le hoe volomparasy zany. Ny mpanjaka ny manao an'ireny akanjo reny zany. Ka eto ty vehivavy ty, le vehivavy ny manao an'izay akanjo zay, nefa ry akanjo zay mpanjaka ny manao. De tadidio tsara fa tany Jesosy rehefa natolotra hovonoana alohan'ny fatsiana teo amin'ny hazo fijaliana, de rehefa nanao teny levilevy azy ireo miaramila zay nikapoka azy, ireo miaramila zay nampisatroka tsilo azy, de nanahoana? Nampanaoviny zareo akanjo Jesosy. De ino ny akanjo nampanaoviny an' Jesosy io? De sady nandatsa an' Jesosy izy rehefa nanao an'izay akanjo zay. De raha isika eo amin'ny marika 5:10, marika 5:10, de io akanjo io no nampanaovina an' Jesosy io akanjo io zany. Marika 5:10, ny andininy 9 ka hatramin'ny 9. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny miaramila nitondran'i Jesosy ho eo an-kianja dia ao anaty rova, sady nanangona ny miaramila namany rehetra, ary dia nampitafy lamba volomparasy izy, sady nandrandrana satroka tsilo ka nasatrony ny lohany, ary dia naraba azy hoe izy araba ary mpanjakany jiosy. Nampanaoviny satria izay nge no rehefa noentina ho ampangaina Jesosy, de hoe Jesosy mpanonga-mpanjakana, satria nahoana? Hoy ireo mpisorona be mantsy ny Pilato nanao hoe zay de tsy manana mpanjaka afa-tsy Kaisara ihany, na hoe Sezara. Ka lazainy zareo fa hoe Jesosy nilaza azy nanandra-tena ho mpanjaka. De rehefa noentina ho kapohana zany Jesosy alohan'ny ifatsehana azy zany, de nanahoana? Efa reny reto miaramila reto zay teny zay hoe mpanjaka hoy Jesosy. De tonga izy de nanaraby an' Jesosy izy, nanao hoe arak'le teny teo, ary dia nampitafy azy lamba volomparasy izy, sady nandrandrana satroka tsilo ka nasatro ny lohany, ary dia naraba azy hoe izy araba ary mpanjakany jiosy. Zany hoe tena nanaraby an' Jesosy zany izy, tena nanaraby an' Jesosy mihitsy izy. De inona le akanjo? Le akanjo volomparasy, satria io akanjo io akanjo mboninahitra, akanjo na mpanjaka, akanjo mpahefana. De jereo fa am'izao fotoana zao tsika de misy ny fiangonana zay mampiasa io akanjo io. Ny eglizy ohatra zao de mampiasa io akanjo volomparasy io zany, na le hoe pourpre io no azo ilazana anazy. Ny papa manao an'io akanjo io, ny veka ihany koa de manao an'io akanjo io, ary ny sasatrasany amin'ireo pretra de manino mitafy an'io akanjo ihany koa. Zany hoe akanjo fisandratana zany io akanjo io, akanjo mboninahitra io, akanjo
feno kaja ihany koa zany io akanjo io. Zay zany io. Ka zay moa zany mikasika an'iny fa tapitra indray ny fotoanantsika tamin'ity an'io ity a. Fa raha ohatra zany ka tsy fatatsika zany ireo kody izay hitantsika ireo zany na hoe symbole na hoe sary anohitra zany, raha tsy fatatsika ny hevindreo zany de ohatra ny omby mijery folora zany tsika inona rety ina. Saika sinareo rehefa mba nahita an'ireny hoe misy omby be dia be eo de misy olona mandalo na misy olona manao bisikileta de mba mijery le omby iny lasy. De mba mijery anao iny. Fa zao fa soavan'Andriamanitra zao ny Baiboly ihany no manazava ny Baiboly. Jereo nge le zavatra hitantsika zao ny resaka Apokalypsy tsika efa resaka iny tsika. Niditra tsika tany amin'ny testamenta vaovao, niditra tsika tany amin'ny testamenta taloha satria ny Baiboly ihany no manazava ny Baiboly. Ka raha tsy zay de tsy fantatra no ny hevitro soratra masina io zany. Ka arak'ilay fitenenana hoe ao aloha le tenin'ny Tompo tamin'ny maraina iny, niondroko malala ny feoko ka miaino avy izy de manaraka ary za koa malala azy izy. Ka zao hoe fanahin'ny Tompo hiasa amintsika tsiraray avy mba ho voraintsika zay nianarantsika tamin'ity an'io ity. De hisaotra an'Andriamanitra tsika hivavaka tsika. Hivavaka tsika hisaotra ny Tompo ny amin'izay lesona vitantsika izay hiaraka hivavaka isika. Jehovah Andriamanitra ray io, mankalaza anao zay mideranao ary manome voninahitra anao. Misaotra ray ny amin'ny ahafahana nianatra sy nandinika ny teninao tamin'ity an'io ity. Tsy tamin'ny herina ny tanjaka fa tamin'ny herin'ny fanahinao masina ireriana. Aoka ray ny osotry ny fanahinao masina ny ampitoetra ny teninao amponay sy ontsainay mba hanaranay izany. Ary misaotra Andriamanitra ny amin'ny fahazavana izay nomenao anay tamin'ity an'io ity. De raina mandrakizay ny anaranao any. Reo ka izay nambolenao tao anatinay Andriamanitra de mba hitsimoka an'izany. Ka tsy hisy arombaka izay nambolenao Andriamanitra. De tahindra izay Andriamanitra ny amin'ny fiainanay sy ohatrehanay. Isaorana ianao izay rehetra efa nataonao taminay ary isaorana ianao koa izay rehetra mbola ho ataonao aminay. Ary de fapetraka sahady eo ampelantananao ihany koa ny fotoananay manaraka mba tsy ho sembanan'ilay ratsy anay izany. Fa mba ho toto somatsara. Ny anaran'i Jesosy nandratanay izao vavaka izao raha eto anatrehanao. Alleluia. Amen. De misaotra antsika rehetra zany ny amin'izay fianarana ny tenin'ny Tompo izay.